Ianarana dia misaotra rehetra amin'izany hira tsy hafenona fa mihaino an'izany hira izany ianao a dia tonga ho azy aloha ny fanetreteny e, miarahaba antsika rehetra ary miondrika ampanajana foana eo anatrehan'ny voninahitra ifanomezana ary entina amin'ny alalan'ny hafaliana angamba raha izay no hitondrana azy na dia ianareo ary za satria
le hira ohatran'izany a dia mitarika antsika any amin'ny tsy fantatro nareo a, fa ho ahy manokana mitarika anahako le izy any amin'ny fibebahana. Satria ny tena tsy marina ary tsy manana monopole amin'ny fahamarinana ihany koa dia ny fahendrena dia mibaboka anga, mibebaka ihany koa ary mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra ary ny fotoana tahaka an'izao dia tsy maintsy ametrahana ny zavatra ohatran'izany satria ilaina tena ilaina ny fanetretena ao amin'ny fanaovana zavatra ary rehefa tonga am'izay hoe hibebak'izay ianao a, dia mazava avy hatrany fa sarotra ny andeha hanitsakitsaky ny lalan'ny fitaka. Efa olona tena marary anga, ara-panahy, manary ara-tsaina, raharary amin'ny adalàna hitana any amin'ny Ilo-de-fo izy ny fitenenana. Ka ny tatatra dia nandefa hira ohatran'izany satria mafy ny inona tizy teo ny miady amin'ny devoly. Tena mafy ary raha azo atao ny misy miady amin'ny devoly sy mifankampanahy, reo no tena mafy. Raha azo atao no miataka lavitra aminazy ireo dia miataka lavitra no fanafody ary mandroaka devoly anga raha izay ny filaza azy no atao. Any amin'ny farany any dia ny hira alefatsika dia ny hoe miala satana. Zaho a, rehefa taloha zany tamin'ny fanaovana itony fanatanjahantena atao hoe arts martiaux e, de misy le fotsy de hoe misy ny mainty. Tsy nampoizina izy io hoe ho fiainana mandrakizay mihitsy hatrany amin'ny farany mihitsy de misy ny fotsy de misy ny mainty. Misy an'izay dualité zay foana zany, dualité, misy ny maizina de misy ny mazava. Par rapport amin'ny andro io zany. Misy ihany koa ny zavatra atao anatin'ny maizina, misy zavatra atao anatin'ny mazava. De misy ny lainga, misy ny marina. Eo zany tsika am'zao fotoana zao satria ao anatin'ny fotoana tena hoe za tsy hiteny hoe mahazo vahana ny lainga, satria raha mahazo vahana ny lainga dia zavatra hafa mihitsy no miseho amin'ny firenena fa isaorana le malagasy zany a, mahay manavaka ny lainga, mahay manavaka ny mpandainga sy mahay manavaka ny marina sy ny olona miezaka ny hanao ny marina. Zay zany alao hazava tsara zay zavatra zay a. Mahay manavaka ny lainga sy ny mpandainga, zany hoe ny mpandainga ny tompon'ny lainga. Mahay manavaka ny marina sy ny olona miezaka manao ny marina. Ka tsy miteny hoe olona marina fa miezaka manenjika ny marina. Fa raha miteny ianao hoe za olona marina de diso ianao zay. Mahay manavaka ny adala sy ny endry. Zao manko e, tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina zany a, anisan'ny tena nahavoan'ny Andry Rajoelina de zao.
rehefa tena lany argument am'izay izy, vao lany izy tamy 2019 de efa nanomboka lany argument, satria rehefa tena azony tokoa izy de tsy hitan'izay anaovana an'le izy. Nampatonga azy lany argument de zao fahafinaingany nataony tao anaty campagne. Samy nanao marika daholo tsika hoe misy mahatratratra any amin'ny 300 ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina, ny miami novainy hoe miami antsika gasy. Be dia be ny zavatra fahafinaingana zany e. De marina ny potra ho azy teny ihany, ary rehefa tonga tokoa ny marina de nisaka, nahasorona, ohatran'ireny hoe pneu vaky reny, de niaina tamy manivela tamin'ny ino ty izy teo, nampiakarina tamy krika de nisontomina fotsiny avy eo nalana ny goujon efatra dimy de vita de niala. Vita garage satria ny mipotra daholo le mazava. Le zavatra natao anatin'ny aizina rehetra hitan'ny olona daholo. Io zany tsika am'izao fotoan'izao hoe manamboatra ny laingy. De variana ianao. Variana, za tsy te hiditra am'le hoe hamaly an'le zavatra atao am'le laingy an. Satria ianao zany mieritreritra e. Rehefa taloha zany tamin'ny tantaraiko ma raha taloha tamin'izaho naditra zany. De za zany raha vao mandainga de mora sirika, mora tsatrotra. De aleoko tonga de mibaboka. Ka raha tam'izaho taloha zany rehefa le mampirafy, naditra aho vao hendro aho efa naveriko zay. Raha hamoaka dossier amizany be ny saram-panambadiana angambany na be ny hiady mivady hoe aiko ve ianao e. Fa aleo aza avoaka re zany aza exciter na hamoaka an'izany fa ho sahirana eo ny olona. De le am'le fampirafesana zany de tratra an'le vadiko an. Tonga de tsy mandainga, tonga de lazaiko ny marina. Tozy le namako zay. Ny anay le tia nahatratra basy ary zay ambony fandriana mbola nahatratra eo ambody fandriana ary zay mbola lazaina hoe misy basy ao anatin'io bodofotsy io. De la ny olona adala indrindra hozy izy le akamako zay, nisitra taloha zay akamako zay nahatratra ao ambony fandriana raha mbola miteny hoe nambanana basy any niditra tato fa la vendra anao zy zalahy. Ka le ato am'le fandiniana io zany an, mila olona expert io. Mila olona expert io zany, misy olona mandainga fa tena tsy araka ao mihitsy an. F'efa voadona anao zay vao fesona. Io zany le izy zany. De mieritreritra zany de mijery aho. Jereko le fandehan'le raharaham-pirenena. Tondra firenena ry zalahy teo nahantra fahadiran'ovana le firenena. Tam'izany zalahy zany fahafinaingana ataony. De io fahafinaingana io no ezahana natao fafy marina. Fa ny résultat 1-0. Mijaly an'le malagasy vao mainka niletika, vao mainka nianahantry. Ny résultat négatif daholo. Tsy mba hoe rouge intsony fa efa rouge écarlate. Menamena be zany. De zao vita indray le rony aty amin'ny fanoherana izy. Niteny teo hoe ialahy velona ry Fleury mandainga tsy hain'lahy. Ka rehefa tsy hay le mandainga de aleo tonga de milaza ny marina. De raisiko référence ohatran'izay le izy hoe za zao raha handainga eto
De tonga de teneniko anareo fa mora tratra anareo, tsy eran'lery zany, mandainga lery io. De hoe tsy haiko zany le mandainga, tsy comédien na artiste, na acteur amin'ny langue aza zany. Je ne suis pas un bon comédien zany, dans le mensonge. Fa mba jereko kosa reto afo reto. Tsaratsara trambakana ny Andrinda, fa miarahaba anao. Rehefa jereko kosa reto amin'ny fasoko reto. Rehefa jereko leo amin'le raharaham-pirenena sy ny karazany. Miala tsiny aho fa na mandainga raha tsy hainy koa. Laizany zany na milaza marina raha tsy hainy laisany. Laizany zany na mandainga raha tsy hainy laisany. De inona zany no mba hainy laisany? Asiana milaza marina fa mbola mandainga ihany. Lazao lesy ny marina fa mahantra amin'ny malagasy aho. Lazao lesy ny marina fa nanodikodim-bolo laisany aho. Lazao lesy ny marina fa mividy trano nareo any Dubai aho. Lazao lesy ny marina fa mividy trano nareo any Andafy aho. Frantsa zany. Tsy nanao, efa tena milaza marina mbola tsy mahay. Mba ho arekena fa mandengiandray ary nareo e. Io Facebook mandengiandry. Asiana mandainga indray mbola tsy mahay mandainga ihany. Zay anie le niteneniko moa. Zay niteneniko moa. Normal be raha nitorona teo nareo niaraka teo de nilozany sasany satria ny sasany mahay. Aiza ary no ametrahana anareo e? Asiana mandainga nareo tsy mahay mandainga. Asiana milaza marina nareo mbola tsy hainareo koa. Ndao raha mba jerena hoe parcours akademika toa tsisy koa. Ao ary nareo asiana manao cinéma, manao acteur, mauvais acteur koa. Ao ary e, mba ataovy ny ataon-drahalahy hoe za tsy tia mafy fa l'izy anie problema de zao za koa tsy teny hoe epsilon na hoe ahoana fa tsy mety manambanimbany olona fa tsy maintsy estimena ary surestimena foana ny adva raha ho raisiny hoe adva ao anatin'ny fifanakalozana tahaka an'izao ny amin'ny raharaham-pirenena. Ny hevitra sy ny ady hevitra no mampanankarena fa tsy ny olona miady no mampanankarena. Ady hevitra no ampiadiana. Moi je vous dis sincèrement, je ne déteste personne. Ary za koa tsy hoe raisiko fahavalo ny olona tsy tia ahy fa zaho kosa aloha misy olona le tena tazomiko anaty mémoire. Za zao de miteny anareo fanjakana, tenin'ny fanjakana misy acte de racisme grave ataon'olona. Tsy miandry an'le olona hiporter plainte nareo fa nareo fanjakana ny tonga de misambotra hoe ahoana kosa zany racisme ataonao zany. Raha mba hoe ino le olona ka fotsy hoditra blond be de mba mety afaka mi se permettre raha miteny hoe zany e blond e, zany e vaikinina e, vaikinina. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ho fitenenana. Il va se reconnaître. Anjaran'ny fanjakana ny miandigue ny resaka hoe acte de racisme zany na incitation amina resaka racisme zany. Anjaran'ny fanjakana tompoko zany mila vigilantsika menakavy satria misy olona manao an'izany ary tsy menatra akory manao an'izany enimpoko enim-pirenena. Rehefa lany argument de tonga amin'izany zavatra zany, zay no mahamenatra ao anatin'izy satria sady tsy mahay mandainga no tsy mahay milaza amin'ny marina. Mandeha kely indray ianao de zao.
Aloha zany mieritreritra nasiana niandry adiny 5 le diplomatie tany Ethiopia io an. Hoe nihaona tamin'ny président ny commission de l'Union africaine nga Mahmoud Ali Youssouf de nampiandrasina adiny 5 de tena ferme mihitsy ny Union africaine hoe tsy mahazo badika nareo ary tsy mahazo miditra any. Ry zalahy, rehefa mandainga de mila hay aloha le lainga ary mahay mandainga. Le sommet neka tamin'ny 14 sy 15 zany hoe moaly sy faky-moaly ka asa angambany hoe mety misy rétroactive angambany hoe nakabaditra androany idirana amy zavatra efa vita aho omaly. Izay no natonga nananao an'le intox fake des informations. Ah, c'est vrai, ce sont des armes absolues si on a vraiment les capacités, l'intelligence de les utiliser. Seulement, si on est maladroit, ça risquerait de se retourner contre soi-même. De lasa tsy productif ilay izy, fa lasa contre-productif. Lasa hoe zany ve mba fahaizan'ny ekipan'ny Andry Rajoelina? Za tsy tena mahay ny ekipan'ny PRRM manany fitondrana am'izao fotoana zao a, misy maladresy koa nenireo, misy madilana tenenina koa. Fa esetra anao zany hoe akabady zandroany latsinainy andeha hanatrika sommet vita tamin'ny 14 vita tamin'ny 15 mba cohérent ve zalahy reto? Dans le mensonge zany de nasiana hoe niandry adiny 5. Ry zalahy mba mianara aloha an'izany atao hoe arkanina na procédure na diplomatie zany. Voalohany indrindra alohan'ny andehananao am'ireny toerany reny, ary nainaka andriamatoa Mikael Randrenirina, nainaka izy efa danaka ramatoa Christine Razanamasoa satria izy no mifandray akaiky amin'ireo diplomate reo. Asa raha tadidinareo fa nareo nentsikope tam'izany andro hoe, nareo nentsikope zay efa tany de efa kopy fa vitany anareo e. Tamin'ny voalohany ary voalohany tamin'ny tantaran'ny Assemblée nationale malagasy zany hoe tonga ny rona nanatrika ny kabarin'ny ramatoa mihezinezina zany, kabarin'ny ramatoa Christine Razanamasoa tao amin'ny palais Tsimbazaza, ary tsisy critique anandray ary, tsisy objection, tsisy observation négative. Fa elle a été même suivie jusqu'à son bureau ka natavangana au vivara ny fandonam-bera tao. Tsy fantatrareo le zany fa zao vao avoakako e. Kabarin'ny lezinezina nanapotika n'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe tsy izy ianao. Ary zany ny anisan'ny nanapotehany Andry Rajoelina ny ramatoa Christine Razanamasoa ho ka ho adininareo zany nampitomaniny mihitsy ary nivesavesarany nentin'ny ramatoa Christine Razanamasoa ambavaka ny entana tamin'izany de reniny efa rano. Nainaka andriamatoa Rakotona raha izy teo Mikael Randrenirina sy reto mpanolotsaina anankefatra hoa satria le ramatoa de manikirakira ny diplomatie. Ary nito koa avy ato aoriana manaraka koa ny appareil Auguste qui a la gueule du métier, qui a le profil comme
comme disais-je, je me suis adressé au président hoe io mety io. Mety io amin'Union africaine. Tady lava izy nyrandrana anao. No stade sportif afaka misimposer tsara. Satria raha hiresaka amin'ny olona anao nefa hitraka, ny feo anao arasarotra amin'ny mamoaka azy eo am-bavanao, ça ne passera pas. Il faut que notre diplomatie soit une diplomatie qui s'impose, qui n'est pas une diplomatie soumise. Il faut que ce soit une diplomatie sollicitée. C'est ce qui se passe actuellement. Je vais vous démontrer tout de suite après. Fa zao aloha tsy maintsy poteha an'ireny lehilahy ireny hoe nampianarina adiny 5 ary ferme ny tenin'ny Union africaine hoe tsy mahazo manatrika ao nareo, tsy mahazo badge nareo. Ça n'a jamais été abordé comme question, comme point. Alohan'ny alàna tany Madagasikara dia efa vita daholo ny audience sy ny heure. Taka ny zavatra hitranga aoriana kely zay asehoko anareo, anisan'ny vokatry ny asa nataonay. Zay io résultat zany atao hoe reconnaissance internationale déguisé ho tsy fantatro. Engany mba ho atao rapitso. La vita larbi dia mitohy ny hatrany amin'ny 22, 23, 24, 25 février. Dia ho hitanareo ao, dia mbola mitohy ihany koa makany. Miasa tsy mila mandat, hoe mandat-tena, tsy mila karama. Au contraire, ny volanao arany lany amin'ny fanasana olona ary ny manasa olona tsy amina restaurant hoe fatopatana gargoterie, na fatopatana bistroerie, na fatopatana buffet à volontérie. Fa tsy maintsy table milay, table mengy. Ka raha hanompo firenena dia avoeny any am-paosy fa tsy voatery miandry ny hafa na hiandry ny fanjakana. Tsy lozana mamafy laingy. Tena teneniko anareo. Ity émission ty ne tsy ity émission ty rery no hoe tamin'izany nanao an'izany Andry Rajoelina zany tsy tety fotsiny e. Misy vola mandeha zay tsy maintsy alefa any Madagasikara hanotsikotsonana an'le manga. Ozinga fidèle zay mangilatsaka fotsiny io. Tsy maintsy natao zany ary misy ny élément amin'izany. Tanàny taniro be rijo reny. Anisan'ny élément niasy reny. Migadra. Ty fandarany ty tsy vitan'izany a. Ka à distance ianao midina eny Analakely zao, misy tompony tompoko ny fampidinana olona eny Analakely eny amin'ny 13 mai, misy tompony io. Ka rehefa tsy eo ny tompony dia tsy vita io, égal tsy vita. Kadio averiko zay. Misy tompony ny fampidinana ny olona eny Analakely na eny amin'ny 13 mai. Rehefa tsy eo ireo tompon'ireo tsy vita io, tsy vita io, égal tsy vita. Ireo le atao hoe alao naman'ireo toy izay advan'ireo. Allez savoir qui sont-ils. Allez savoir qui sont-ils. Zay no mahatonga anahy miteny hoe orzalahy. Aza misangisangy aza milalaon'io politika an'Antananarivo io. Fa alao amin'ny politika an'Antananarivo, ny zanaka Antananarivo ihany nanao azy, fa reo mahay azy. Ary misy tompony ihany koa, aza misangisangy andeha hampidin'olona eny an-dalambe zany rehefa tsy hay e. Misy tompony io. Da namba anontania reny Ranoribe Arnesy reny aloha, marina ve zany Ranoribe raha hoe reny no mpanatanteraka. Anontanio Alain Remisera hoe marina ve zany, ry Alain Remisera dia ozy izy hoe marina zany. Nefa taddiva zay tsy Alain maromaro matetika mifamaly. Fa mijanona mpinamana ihany zay nefa na izany ary.
Manontaniana taony le mba ohatran'izay e! Misy tompony io! De lasa be hoe niandry adiny 5. Zao a, ho fanajana ny vahoaka malagasy a, dia alao lazaina satria ilain'ny vahoaka malagasy koa mahalala ny marina. Ndraso aloha asiako kafe kely a. Ay, tsara ery zany. Adinoko le sopalagniko a, omeko antsika tsika kely ho antsika mpanaraka anahy. Eny e, de toto manerana zalahy manaraka an'ity koa e. Za tsy miheno azy a. Nareo zany mba engaviako tsy mba hitatitatotra aty zay lazain'ny adversaire any e. Fa tsy référence zany amiko. Tena mba engaviako mihitsy nareo tsy hanao an'izany. Satria manjary lasa anina le izy de na izao fandaharan'izao raha tena tsy afenoko anareo fa gêné aho. Satria le izy tsy de fombako loatra ny hoe mamaly adversaire zany, fa tsika manana ny ligne éditoriale atsika ary zay no tokony hajaintsika fa tsy hoe andeha hifaninana amin'ny olona, fa raha vao miditra ao anatin'izany merci beaucoup. Raha vao miditra ao anatin'izany atao hoe faninanana zany tsika dia tsy faninanana tsy mendrika manko le izy ary manimba zavatra ka alao aza de mitantara amiko le zao no lazainy any avy aloha izy ho any a, fa tsy olana amintsika no lazainy any fa ny raharaham-pirenena toizantsika foana. Ka ho fanajana ny fifampizarana ny vaovao zany sy ny zavatra mitranga de zao. Zay ny antony ilazako hoe ina marina ny zavatra mitranga tany Addis Abeba. Alohan'ny ialana ny Madagasikara ho aho dia zao. Tsy maintsy vita daholo ny audience rehetra hoe reto aby ny eo aminay am'zao. De aiza ny toerana atsy sy aroa. Mazava? De zao ary. Niala tany Madagasikara ny délégation malagasy raha tsy diso le 11 na 12. Le 12 izy zay ngamba raha tsy diso aho. Dia vita daholo ny fotoana rehetra. Ny alakamisy 12 février, ino tsara, niresaka tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny Djiboutiana. Raha izay. Ny vendredi 13 février, niona tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny amin'ny 7 maraina tompo, amin'ny 7 maraina. Niona tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny Seychellois. Amin'ny 12, ministry ny raharaham-bahiny avy any Guinée équatoriale. Amin'ny 12, tanareo amin'izany fa tena chargé a. Ministry ny raharaham-bahiny Îles Comores. De ino tsara ty? Amin'ny 5 solon-tena manokana nalefan'ny Trump. Ahoana tsara hoe? Amin'ny 5 vendredi 13 solon-tena manokana nalefan'ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump. Maheno tsara ve nareo? Zoma tamin'ny 5. Isy mifanasana mankany États-Unis ho an'ny ramatoa, ministra sy ny filoham-pirenena. Ahoana tsara? Mankany États-Unis sy ny filoham-pirenena malagasy. Ny sabotsy mba afaka anakaina ramatoa Christine Razanamahasoa ny sabotsy maraina.
Sy Ramatoa Ntiana sy ny ekipa. Niona tamin'ny commissaire aux affaires politiques, à la paix, à la sécurité, à la commission de l'Union africaine. Ahoana indray commission de l'Union africaine amin'ny affaires politika sy ny sécurité. Ny ariva amby sivy ministry ny raharaham-bahiny Botswana. Ny lahady tsy afaka nandeha mivavaka akory fa tsy nanaiky ny dirikabin'ny président CUA raha tsy niona tamin-jareo tamin'ny folo maraina. Tamin'ny roa atoandro commission économique amin'ny Nations Unies pour l'Afrique nalefan'ny Guy Guterres filohan'ny ONU zany mission spéciale ienjeanao i Ramatoa miona aminy ianao. Ny après-midi amin'ny 4 ny ladiny iny any de niona tamin'ny ambassadeur. Non, ity le nalefan'ny ONU Nguy Idriss Farah avy amin'ny Union africaine azafadoko. Nguy Idriss Farah de nalefan'ny Union africaine pour Madagascar de mbola niona tamin-jareo ihany tany Addis Abeba. Fa le tamin'ny 4 ny commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Bouquet final androany alohan'ny angianany ala tany Addis Abeba ny fionana tamin'ny président ny CUA commission de l'Union africaine nga Mahmoud Ali Youssouf. Io le mifaninana tamin'ny Andry Rajoelina zay natao zay nampatsilany an'io. Zay ne le ironie, zay le tena gravy aza manao ratsy. Mbola Nga Mahmoud mikobana ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina. Nga Mahmoud tsy nieritra hitan'ny laisa zany mahavo sa ohatsy anao vendrana ny laisa fa laisa zany tsy mba mieritretra tena tsy possible le olona ampiatra an'irety adiny 5 satria tsy retsy ny adversaire Nga Mahmoud fa i Andry Rajoelina. Au contraire zay teny Nga Mahmoud mihitsy hoe vita lahy vita lahy zany eritreretiny lahy ka hoatry kely zany eritreretiny lahy amboarina za zao ny eto za mandray malagasy tsy niandra akory na 15 minutes ara hoy ny délégation natsoko mihitsy ary nirekopeko. Tsy nahatratra 15 minutes zany monsieur Flery, tsy nahatratra 15 minutes ka 5 heures nolazainy olo. Pourquoi tant de haine, pourquoi tant de mensonge? Natsiro loatra le vola tao anatin'ny fitondram-panjakana sy nodikodina tao e. Ary am'izao fotoana zao tsy vola intsony ny resaka fa voninahitra. Dika zany voninahitra zany marina lazaina Andriamatoa Andry Rajoelina fa aza ampianarina hatrany ndainga le ekipanao. Fa ny ekipanao na mandainga ara-tsy ainy. Asianao milaza marina izy mbola tsy ainy ihany koa. Za zany moment nieritreritra le proposition-nao hoe zao ny karama zao any. Rehefa nandinika teo ohatrany tsy mety ho avy 10 reny vao mety ho ampy ahy satria le ekipanao nandra be toa mandainga tsy ainy milaza marina tsy ainy. Tsy vita mivoly ty zavatra ty Ramose. Tsy vita mivoly ty raharam-pirenena ty tena aleoko miafy ohatran'izao ihany toy zay iny ampandaingiana nefa mandainga ara-tsiko. Zao le izy. Raha feheziny zay fionana rehetrarehetra zay satria za tsy nilaza ny détail fa eto aho vao milaza ny détail hoe inona raha bangona amin'ny teny tokana. Ny olona aloha zany de niteny hoe au courant parfaitement zay amin'ny zavatra nitranga
sy ny ainany malagasy. Tadria fa ny Comorianina maro ny mahay miteny malagasy a, ary misy Comorianina olona d'origine Comorienne raha tafiditra ao anatin'ny gouvernemanta malagasy a, donc mahatsapa an'le zavatra mitranga. Rehefa hoe ministra ny affaires étrangères CCLOA zany no mandray an'le gasy zany, mandray an'le malagasy soi-disant nanao coup d'état, efa ao raha mieritsereta. Tsisy ifandraisan'ny Guinée équatoriale amitsika akory, efa ao raha mieritsereta. Mbola ho avy ny Gabon, mbola ho avy ny Cameroun, mbola ho avy ny Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc. Andeha am'zany tsika. Teny indray ny kambanan'ireo rehetrarehetra zao. On est prêt à vous accompagner. Ataovy ny élection. Zay kosa aloha zany teneniny zay. Ataovy ny élection de tonga ao am'le hoe miverina ao anatin'ny valan'ny constitutionnalité nareo, fa zay kosa tsy hoe andeha hamingana anareo. Hainao tsara le langage diplomatique a. On n'est pas là pour vous sanctionner. On n'est pas là pour vous sanctionner. Au contraire, on est là pour vous accompagner. On est là pour vous accompagner. Vous voulez aller aux élections? On est prêt. Inona moa ny aboutissement zany le ny atao hoe c'est vraiment parler sans rien hita izy teo sans rien dire e. Inona moa ny aboutissement an'io zavatra io, tsy élection. Mais pourquoi en faire une discussion, un débat? De ino no iezahany reto opposition tsy nahazo badika. Finalité an'io zavatra io, ninona lazainga Mikael na lazainga Fleury Rakotomalala de fifidianana. Ary efa misy ny comité de pilotage miandraikitra an'izany. Ary ny zavatra tena nahafinaritra de zao. Ozonga Mahmoud Ali Issouf hoe ho an'i Madagasikara aleo fotoana hifanarahantsika samy tena mampety azy no tonga vaovao any fa ho avy amin'ny fomba manetriketrika. Be ny arahan'Raindoha indray am'zany. Me tena le ady và mihitsy tia ny tonga aty Madagasikara. Tia reny hoe niezahany Andry Rajoelinaomby ty ana. F'izy tia no mijoro miaraka amin'Ga Mikael. Ary tia le Christine Razanamaso le lazaina hoe tsy mahay ninina. Tia izy no tapana an'le diplomatie malagasy ary mahavita an'le affaire. Zay le zavatra. Tsy lazaiko am'zany ny vitan'ny délégation na. Reo tiana realy. Oka fotsiny. Tany zany mipetraka tany Afrika tany, tsy nitissé relation ka raha tsy vendrana izy. Reny olona mbola zay le teneniko anie. Aza miady olona, aza miady amin'ny tompony, reny mbola tsy nanao politika de efa tao anatin'ny politika. Eh oui. Ahoana ny fomba hiadinao politika amin'ny Unitina vao zazakely zazavavy vao tsy ampy-taona de efa ratsiraka ny raisy ny tanana. Ianao raha mandray tanana mbola olona bory tateriny raisinao tanana. Tsy possible. Ça coule dans leur veine hoe réseau na networking. Donc na iza na izy misy anazy eto ambonin'ny tany de tafiditra anatin'ny réflexe an'izany. Andeha hiady réseau am'zany. Zay mbola vao nanomboka ny kilalao taloha milalao de olo mambotsoroatra ny tokotaniny haiko, zay nampianaran'ny la politika. Hainay tsara mihitsy zany hoe ahoana ny nanaovana ny gouvernemanta tamin'ny taona 700 sy 700 tamin'ny andron'ny Guy Razanamasa.
raha mbola tsy tafiditra tam'izany atao politika zay efa nahita. Ahoana no nahatonga an'izany pareil Auguste ho minisitra tam'izany? Anontaniana izy iny marina ve zany tenin'ny Fleury zany? Ter Fleury Rakotomalala mbola boay kely tam'izany. Fa sendra mahatonga parazara teo ry zalahy. De ry zalahy lasa hoe mahay an'ity zavatra ity. Ary mbola verika moa. Za tsy mpanao politika fa mpampanao politika tompoko. Mpampanao politika tompoko. Ary raha ny tena hoe handray andraiky sam'ity fitondrana ity, hitondran'izay zavatra mety ho vitako, de tsy ny tena hoe haka posta na hoe hitady posta. Fa tonga de nandray andraikitra, de hitanareo ny vokany am'ty amin'iny herinandro iny. Amin'iny herinandro iny de hitanareo hoe tena vitan'ny lery. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas rien dire et je ne peux pas donner des détails. Anjaran'ny fitondram-panjakana manome détail raha sitrany fa tsy amin'ny Fleury Rakotomalala. Zay. Ny tenin'ny iray, ny raisana tao anatin'io fihaonana maromaro reo, de ny hoe on n'est pas là pour vous sanctionner, au contraire on est là pour vous accompagner. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de mensonges? Rehefa manao ary zay ny tena zavatra hoe anisan'ny nazahoany ty fandarany ity notoriété, de ny filazana ny marina, miezaka ny milaza zavatra juste ary vérifiable aveo hoe ito koa fa mitranga ny zavatra tenenin'lery. Ho avy tokony série ana nomination d'ambassadeur. Ho avy e! Tsy adala miteny hoe monsieur le président mety paraina io. Ho avy. Azana efa nanomboky ny Chine. Misy olona miasa nefa tsy hoe olona mipetraka amin'ny lalao laisoa fotsiny e. An'izay Rosy. Izy Rosy saika zao avao ny tenenin'ny andro iny. Tsy zay le izy Rosy. Tsika koa aloha au passage aloha mila mitandrina ihany tsika am'le haintoxa. Tena mila mitandrina tsika am'le haintoxa satria za zany tena tsy afehiko fa taitra be tamin'iny hoe vao sambotry sareraka. Tsy possible re tompoko zany sareraka zany de hanao coup d'état ka hanala an'i Mikaela Randrianirina. Tena teneniko anareo aho fa zany hoe ianao zany olona manana discernement reny. Olona efa ela reny no tao anatin'izany atao politika fantany tsara mihitsy hoe ty azoko atao, ty tsy azoko atao. Le fait manohatra na manao zavatra tsy mety amin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao de manome vahana ny Andry Rajoelina e. Ho ka zany tsy fantatrareo. Zay mampatonga an'le hoe ny ego rehetrarehetra any ambadika any. De ataovy anaty paosy aloha. Raha mety ara de mihavana. Hanamafisan'orona an'le fitondrana sy ny zavatra tokony hipetraka. Zay manao ny tsy mety atsoy amin'ny telefônina izy tsy mety ho ataony lahy io. Ajanony io. Fa tsy aty amin'ny Facebook aty no tabatabahana le izy. Tsy mety ataonao io ry bavy. Ajanony io. Rehefa mahafaloha izy, tsy hitan'ny olona ve nanisahana anazy. Satria efa maromaro ny olona menomenona. Raha izy ve maillon faible rehefa avy eo. Ohatran'ny nahazo an'i Lalatina Rakotondrazafy a. Hozy Andry Rajoelina hoe ohatran'ny ianao no havita eto ahisako ianao. Fa tsy mety ny ary zay no nahatonga anahy tsy nino hoe tsy marina io ary rehefa nitanena tamiko koa Gialola Rasomaro hoe zaha koa neribaina lazain-dralahy fa miaraka amin'ny andro izy e. Tratran'izany koa ve ianao jereo ny sary ozy izy navoaka an'izany. Tandremo mila mitandrina tsika am'le intox sy le désinformation alefandriny rony fa i Andry Rajoelina anie endrana am'le fahafinagy e. Ary vahoaka efa 5 tapitrisana eny efa voany tamin'io e. Avako tsara i Andry Rajoelina endrana am'le fahafinagy
fa reto vera ampiasainy no tsy mahay. D'accord? Mila mitandrina antsika. Satria raha olona tokony ho namana no lasa adova, mety manahirana ny fandehany raha. Zay, ny olona tsy mieritreritra no avy ny firenena no tsy mieritreritra an'izany fifidianana zany. Zahay octobre 2025 zay zany a, isany anaova kelikely aloha ny fanontanianareo fa am'izay bonsoir alefaso ny fifidianana, zay indrindra neratra ary tsoarana, salama, tsy maintsy homanina daholo, diovina daholo aloha zavatra rehetra e. Salama daholo tokoa zay, rariny sady hitsiny mihitsy raha tonga am'zany tokoa. Merci madame Aline. Ngiara. Misaotra Ngialeda. Zay. Ka voalaza izy zay a, voalazako daholo ny zavatra rehetra ka de isaorana isika rehetra amin'ny zavatra mitranga satria zay zany le zava-misy ary raha misy lainga ao anatin'izay de ifonako tanteraka ary miezaka ny laza ny marina de raha misy tsy ampy afaka manampy ny zay délégation tany Addis Abeba hoe tsy ao na mety tsy nitenenina taminao no zao. Dikan'izany zany ny vizity lehibe anisan'ny andrasan'ny malagasy zany dia ny fahatongavan'ny président-ny commission de l'Union africaine Nga Mahmoud Ali Youssoufa any Madagasikara amin'ny fotoana zay mamety azy ka hifanarahan'ny rotota. Mazava va? Aingamana. Raha misy fanontaniana afaka mametraka Nga maika MC Rakoto samy manana. Eny ary. Metraka veloma mandra-piaona tompoko ho antsika ato amin'ny YouTube fa ato amin'ny ilany